Nankalaza ny andro raisam-pirenena ho an'ny zokiolona isika omaly isan'ny nankalaza izany ihany koa ny fikambanana masoandro mody dia tsy mahazo arivo tao anatin'izany nahafantarana fa mbola maro ny olana sedrain'ny zokiolona eto Madagasikara. Misedra olana goavana amin'ny lafiny fananatrano ny fikambanana masoandro mody satria dia efa 7 taona izy ireo no mialokaloka tamin'ny toeran'olona izay efa ho alain'ny tompony amin'izao fotoana izao. Nohon'ny tsy fisian'ny enti-manana nefa dia tsy afaka manamboatra trano ho an'ny fikambanana izy ireo dia efa manana ny tany ho amin'izany aza. Nanararaotra n'andro raisam-pirenena ho an'ny zokiolona izy ireo ilazana ny olana ninjady amin'izy ireo. Mihitsy mantsy ny zokiolona zao raha resaka ianareo tonga io dia matsiaro mihitsy ny zokiolona hoe maninona moa tsy mba manao fanentanana ohatran'ny natao tamin'ny andron'ny Ngara-Joelina raha ny teny hoe raha manome arivo avy ny isam-batan'olona dia vitantsika ny hôtel de ville. Dia ny zavatra tiana io marina aminareo ary eo ampijerevana an'ilay taratasy dia ny masoandro mody no anisan'ny voalohany nandrotsaka vola tao numéro 1 reçu-na eo azo jerevana any amin'ny commune zany. Hoe ngamba mba mety misy fe zay fa mba manome ohatra moa zany zay ary te hamela mamy. Dia izay zany ny tena hoe faniriana na tonga nay tena hoe hanokana ny tiandro anankiray ity sady ara-paly amin'ireo zokiolona namana koa moa hoe mba miara mifalifaly eto zay solon'le tsy nerahanay omaly fa tany amin'ny Fizoma. Eny Akady efajoro ny toerana izay azon'ny fikambanana ny renany indray misy azy ireo izay mbola miandry fanorenana trano aloha hatreto. Efa misy ihany nefa miezaka ataon'ny fikambanana ny amin'ny fanaovana hetsika intelo isan-taona hitadiavana vola saingy tsy maharaka izany ka mila fanampiana avy amin'ny toera-belona sy ireo malala-tanana. Voakitsika taranaka malagasy mba hifanampy tahaka ny nangatahan'ny Andry Rajoelina tamin'ny nanaovana ny lapan'ny tanàna vaovao no tao Analakely. Ka tato amin'ny zokiolona mihitsy tompony nanome fanampiana voalohany indrindra tao. Dia mba miangavy ianareo mba hanao fanampiana ihany koa amin'ny trano izay atao eny Akady efajoro ho an'ny zokiolona iangan'ny zokiolona any. Dia fanampon'izay koa dia mba tomobila izay mba andahanana zokiolona isaky ny makany izay satria tsy atao anana firedony daholo tompo fahasalamana amin'ny fiainany. Izay mba angatahanay sy irinay eo anatrehanareo. Arak'izany dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana sy izay rehetra malala-tanana ny fikambanana masoandro mody mba hijery ny momba ireo zokiolona.